nosoratany Ranjahery Maya na Erinarindra Erika. Ho velomin'ny Vantsoa, Ony Miajanirina, Anjariliva, miaraka amin'ny Arliva, Nambinina Randri, ary Tahina Nantenaina. Tovorazana mamonjy nandray feo, Anjariliva ny Nana Totosa. Sarotsarotry izy tiako misery mahefa. Tena name mangotraka ny toedrara. Tsy mahazo kivy zany ka. Fa ianao tokoa ve ho tsy mahita hoe tena efa mandranitra antsika mpitandro filaminana mihitsy ry zareo matoa efa samy manafika amin'ny andro atoandro ohatran'ireny. Fa kivy angahy ianao inspektera? Fantatro nge fa mbola tamin'ny basotra zedra ihany no ambadika izao fanafiana miara ao bibiany izao e. Saingy tsy kivy mila miady vao mandresy. Ny tsy miady koa nge inspektera Tahina no manaiky resy. Aiza moa dia hoe kivy fa mametra-panontaniana ihany amin'izao zava-misy izao. Raha ny hoe kivy na matahotra aloha dia tsy aty izany e. Na zaidry izy na iza tsy atahorako. Marina fa hoe vehivavy fa ny asako tsy manavaka an'izay mahavehivavy akosako misera. Zay toe-tsainao zay mihitsy ny tena mahafinaritra aminao. Zao e, miomany ianao fa misy toerana hitondrako anao zay avy eo. Apetrao an'izay namantsika atokisanao ao aloha ny andraikitra. Miandranao dia lasitsika. Toerana lavitra angasa? Zay fotsiny. Antsika mahita izy fa aza ila ianao. Mbola inona indray ary? Eny ary. Aleo fa tsy ela dia ho avy. Zay zany. Miandranao dia zao koa. Omaly le zalahy azontsika zalambo iny. Fa ilayntsika iny. Monsieur Rado ve? Rado e. Ary aza sina santimentaka an'izany moa ny asa inspektera. Dalo sy jiolava no andeha asitsika asina aminao hoe monsieur. Tsy manaja ny tenany izy ka tsy mendrika ho ajaina ihany koa e. Azafady ary. Tola sakizintina sy masiaka izany ho tatoatoko misery mahefy. Ary inona koa moa no hidiran'ny Rado amin'ity alehanay avy eo? Tsy ho hita hoe izay ihany fa za koa ny andanindrondoha amin'izany eto. Aleo atsoina aloha izay namana isolo toerana eto dia anainga amin'izay sao dia hisy azy io koa misera. Sao dia mba afaka maka aina kely ve tompoko fa tena vizana maro miakatra amin'ity lalàna ity. Tsy misy maka aina eo fa maika tsika e. Miangavo indrindra re tompoko fa tsy arako ny haiko intsony. Aleo izy akaina kely inspektera fa ilainy izany. Sao dia reraka andalana loatra eo izy ka anahirana antsika eo indray. Ay, ka maka aina ary ianao dia mitsangana teo fa izany koa ve dia hampandohalika anao eo e. Misaotra indrindra tompoko. Fa mbola lavitra be tao nga zany toby miafina anareo zany. Ka efa afaka n'ity fiakarana ity tsika dia misy sampanandalana miakavanana ao ambony ao. Dia mivily eo dia tonga mandeha tokony 100 metatra eo ngamba. Ay ve ka tsy dia lavitry ny reny vohatra eto ihany le izy e? Tsy dia lavitra ka. Fa toerana tsy dia misy mahita tokoa ve izy io aloha e? Ny tiako ambara dia hoe tsy misy mponina angano manodidina ny toby. Eny tokoa tsy misy olona mipetraka manodidina ny toby satria taloha mantsy ny koizana tamin'ny filalaovana ody raha zozo lehibe anay io. Nisy mponina moa izany dia ty fa vaky nandositra noho ny tahotra e. Fa mbola milalao ody zany io lehibe an'lisany io? Efa tsy milalao intsony izy. Araka ny efa nilazaiko anareo teo dia taloha izy no nilalao ody ratsy. Rehefa hita ny sy tsapany fa natahotra azy ny olona ary nitsoaka lavitra azy dia najanony le izy. Lalina izany Misaotra anao aloha nilazany marina taminay e. Tsara ho fantatray avokoa izany satria tena manampy amin'ny asanay. Ampy angamba izay ny fakanaina fa mirena dia andao tsika.
zay tsika dia tonga sady mino fa tsy hanam-poninninona zao ry zalahy dia ahoana tokoa moa zany raha hoe tsy misy dia ahoana tokoa moa zany raha hoe tsy misy ao akory ireo namanao sy lehibe anao ireo tsy tapak'olona zany aho ka tsy maintsy misy mpiandry tobo foana mantsy aho azo eritreretina aloha hoe lasa nanao mission ry zareo saingy raha mela ny toby hibanako kosa tsy ry razozao mihitsy aloha ny anao an'izany ka aiko tsara mantsiny sy ny toetrany amiko tsy zavatra sarotra zany ady hevitra roa zany raha tena mitombona tokoa aloha fa ity le toby dia ho hitantsika eto ny marina na misy olona na tsy misy olona tsy dia tokony hidikevitra loatra zany tsy maintsy ho deto ihany zareo rehefa navitan'izay nataony any amin'izay misy azy ihany ka ahoana ry zany ny atao fa mandeha mantsy ny ora sy ny fotoana avy dia hiditra sa zao no ataontsika omaly ny basonao so misy tsy ampozina inspecteur eny komisera efa nataoko tsara fahany ty fahazamanahy ianao efa mimaily dia ny meloha mantsy bon tsara foana tokoa aloha ny malina indrindra amin'ny toe-javatra sala amin'izao ianao zany nitarika tovolahy fa hiditra hijery izay ao tsika dia arao tsara fotsiny izay lazaiko anao eny sefo ianao kosa inspecteur tahina manaraha avy ao aoriana ary eo fa samy mba ho mailo dia ho mailoko tsara hatrany tsika voaray lehibe laza avy hatrany azy tsika morosoa ianao eo alohako ry tovolahy manisa telo aho dia sokafanao moramora varavarana fidirana tokana manoloana antsika nolazainao io mazava zay isa roa telo aza misy mihetsika polisy manoloana anareo Hatray fa to tsy misy ninninona akory ato aiza zay mpiandro toby lazainao ry tsy ho lampandaingy ty fa hoana tokoa ry tovolahy aloha zao aoko tsika tsy fandrebireby mihitsy fa maro ny asanay inona ny fanazavana azonao omena an'izao ka maninona na za koa zangery zareo mba gaga amin'izao sady foana tsy misy ninninona tsony ato kanefa dia nisy latabatra valy izy miampy ireo fitaovana vitsivitsy fampiasanay tena tsy mazava izao ka ianao mihitsy ny mpamerivery olona hovidianao lafo izao fitaka be vava nataonao anay izao andraso aloha fa aza tonga dia misamboara voaroatra zany raha izao raha mahita izao tokoa aloha dia toa endrika toby miafina ferenjolahy le izy saingy ireo fitaovana fampiasa ato zany no efa nafindra toerana raha nitombatomba nataotsaiko niditra tetikoa tsika avy dia nisokatra ny varavarana rehefa nataotsika kanefa raha mbola tato ry zareo tsy maintsy mbola nidiny tsara ihany inona ny tianao tongavana komisera tsotra be zany inspecteur efa nifindra lasy ireo jolahy raha ivondrona sedra ireo efa fantany fa raha misy azo ireo namany tsy maintsy hanoro antsika n'ity toerany ity dia naleo ny mailomelo jiolahy fetsy mahay mihitsy izy fa mahay stratégie tsotra kely ahitana azy ireo tsika lalala tokoa zany polisy aniny ny asantsika ka ilaina foana ny tombatombana mba hatongavana amin'ny fahitana ny tena marina ka zao ny andeha ataontsika fa vidiana lafo ny fotoana very ialeto aloha tsika izao dia any amin'ny borony toy izany andresaka mino sy mana tena fiaraha-miasa matotra aminao kosa nefa ary tovolahy raha tianao ny anenana ny sazinao vonona tena vonona tompoko komisera tena mahay lavitra noho ny lehibe anareo io fa oka ianao atoko tanteraka amin'izay ilaina ianao mahazo matoky nareo tompoko ndao ary tsika dia mba moeo rano kely amin'iny anao iny angia fa taty amiko koa ty tolany ty ary na izany aza lanina fa mbola ho lavitra ange ny lalana eny misaotra anao ndao sady mandeha antsika no miresaka sipakely mino kosa fa miadana be ndry ato misakafo tsara sady afaka miaina malalaka fa tsy toy ny tany atobiny afina taloha iny hafa misy eto
tsy miadana no za teo anilandray sy reniko za ka dadandry nge sarotra lamime vola kely ngeny angatahanay dia mivoaka eto ndry fa izy angamona anaiky akory tsy maintsy lasa vadiny ray aminay ihany ndry raha izao inona tsara zay ko raha tsy olona tsy misy saina ka anaikiaraka amin'izay jola oatra anareo tsotra kely nge zany sipy eto am-pialantanany ndry ka tsy sarotra aminay akory ny anatanteraka an'izany raha tsy zany tereo dadandriany do vola dia vita ny afery sa mbola tamana kosa amin'ny malala sory ihany ty tanana mpanao ratsy ty fa tsy ilaiko mitazotazona ka tsy misy saina tsy mipetra tsara fa so vidina lafo ny fanoherana mbola tsy tia hampiasa iray amindria fa raha tena mila le volonareo dia avelao ahy resaka amin'ny dadako reseko lahatra izy andony vola takinareo solopafako so mitady ho fetsika ala ratsy ty tsy pointsy zany fika hafa mihitsy ny ataonay fa aizany tsy hanymeo iny ny farany kody izy ty rady le ty fona koa zao oy allo aiza hoe tsika zany ny to sambasamba nandendray ny telefoninareo ka tafatsoka taty amin'ny polisy fa aiza hoe sy nareo io zao tsara le zany arabaina zany dia ahoana aiza misy anareo fa ho avy any za zao zao letsy mila mba arozena kosa zany vaovao amilay zany fa aleo avy dia mifamitoanaina anaty bara sa mba manalanala kely hevitra mety kosa ka omeo ary ny toerana sy ny ora dia any zany ny fotoana aleo fa alefako mesazy amilana mamerina miantso fa mbola ifampidinika kely aloha ny soldat rehetra ato eto koa tsy maintsy misy mpiambina mijanona foana ok ary milamina zany rehefa aveo ary zao lety zala misy vaovao amilay be o lazaiko amin'ny lisany ajanony aloha zay ataon'ny lisany fahavety daholy fa vaovao mafana avy mangotraka mihitsy le izy efa nalefa ny SMS ty nitoerana efa mitona anay sy efa aiza hony eno io mazava zany ny lalana fa dia samy mivony sika enao moa zany voatery arosonay any aloha any amonjy an'io fotoanany fanomezanareo io fa zay polisy kosa naraka avy ao afara aza misy adinony reo toromarika rehetra efa nomenanao voaraisy efa tena mahazo mandry fonony vato nareo fa tsy hivadika aminareo zany zay fikakana ny safidy zanaka io zany zao no tanjona anaovana an'izao milamina fotsiny nareo fa vitatsika io andao ary fa mandeha ny fotoana so dia sanatria sy atsika eo ihany ka horahava ho azy io ny tetika efa nomanina eny ary sy efa aleo fa andray bisy eo ta fa iny koa eny efa misy ko omendalana ary ianao ianao zany aloha inspecteur ianao mitondra tomobile za tsy maintsy anara-maso tsara ny jemiseo ety so misy zavatra tsy ampozina mantsy mila maily fontsika avy dia velominy tomobile ary tsy maninona mihitsy amboletra nosoratany Ranjahery Maya na Erinarindra Eric novelomin'ny vantso uny miajanirina anjariliva niaraka tamin'ny Arliva nambinina randri ary tahina nantenaina tovy razana mamonjy ny nandray feo anjariliva ny nana totosa